Andriamanitra Andriamanitra ianao, mitady anao fatratra aho, mangetaheta anao ny fanahyko, maniry anao ny nofoko, eto amin'ny tany maina sy mangetana tsy misy rano. Salamo 3:1. Ry rahalasanabavy malala, zava-dehibe tokoa izany hoe miray mandrakariva amin'Andriamanitra izany. Ary ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe inona moa sy ho azon'ny olona raha mahazo izao rehetra izao nefa very ny ainy. Tena ilaina ny miray amin'i Jesosy Kristy. Ary mazava ny tenin'Andriamanitra amin'ny Apokalipsy 7:1-20. Indro efa mitsangana eo am-baravaranao ka mandondona. Raha misy mihaino feo ka mamono varavarana dia hiditra ao aminy aho ka hiary sakafo aminy ary izy amiko. Fandriany Jesosy Kristy ihany koa dia te hiray aminao izy, te hiray amintsika izy, ary isika ihany koa dia mila mahatsapa ny mazava-dehibe izany firaisana amin'i Jesosy Kristy izany. Tadio tsara fa tahaka ny ilayntsika hanina hoentina manohana ny herin'ny tenantsika no ilayntsika an'i Jesosy Kristy, ka azotsika hery hanaovana ny asan'Andriamanitra, azotsika hery ahafahantsika manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, ary hatsapahantsika ihany koa fiadanam-po sy fiadanan-tsaina amin'izao fiainana misy antsika izao. Tadio tsara fa toy ny mpandeha mikatsaka rano any an'efitra ka noho ny mahita dia migoka ary afaka ny hetaheta, dia toy izany ihany koa ny tokony ho fandrian'ny kristianina, hahita ilay loharanon-aina madio izay miboboka avy ao amin'i Jesosy Kristy. Rahalasaina-bavy malala, raha mahatsiaro tsy ampy am-panahy isika, mahatsiaro zavatra banga isika ao am-pontsika ao, ny fanahintsika, ny fiainantsika, ary mangetaheta ny famarinana hoe mila an'i Jesosy Kristy, dia porofo lehibe izany fa manamboatra ny fonao Jesosy Kristy mba hahazoany manatanteraka ao aminao amin'ny alalan'ny fanahy masina. Ny antso ho anao amin'ity anio ity, ny tenin'Andriamanitra no loharanon-aina. Andao hianatra mandrakariva ny tenin'Andriamanitra, andao hiray amin'i Kristy amin'ny alalan'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny fahazarana mihaino ny tenin'Andriamanitra, mamaky ny tenin'Andriamanitra isan'andro isan'andro, satria izany no hameno ny banga eo amin'ny fiainantsika, izany no mamelombelona ny fanahintsika. Raha mikatsaka izany raha mivelona izany ihany koa ianao, dia ho tariany fanahy masina ho tafaray amin'i Jesosy Kristy, ka tsy misy ahitsika, tsy misy atahorantsika fa ao amin'i Kristy isika. Andao isika hivavaka. Andriamanitra, misaotra anao noho ny teninao izay mampahery anay, teninao izay mampianatra anay indray, fa zava-dehibe ny firaisana aminao, ary ianao mihitsy aza no mangataka lalana mba hiray aminay. Andriamanitra, mifony izahay fa indraindray ny amin'ny zavatra ataonay, ny amin'ny zavatra teneninay, dia tsy mifanaraka amin'ny sitraponao ka mampisarika anay aminao. Mamelany alokay, koa ankehitriny na eno ny teninao izany teninao izany anie, mba hanampy anay ka hahatonga anay ho tafalatsaka ao anatinao mandrakariva ny fiainanay, ary hatsapahanay fa tsara ianao, ary ho hita taratra eo amin'ny fiainanay ihany koa fa manana anao Andriamanitra lehibe izahay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen.